Madame Razafy Ajamanga, présidente Sekrima vondrom-paritra Antananarivo. Araka ny fantatra dia hoe nampiantso mpanao gazety nareo androany. Inona ny antony ampanatsoanareo mpanao gazety? Ny antony nampanatsoana mpanao gazety moa izany dia mikasika ny monde du travail no niresahana tamin'ny mpanao gazety. Nampahafantarina tao indrindra indrindra mikasika ny karama farany ambany izay voafaritry ny lalàna sy ny voalazan'ny convention internationale 131 izay mbola tsy noratifien'i Madagasikara moa izany io convention io, dia izay no nifampiresahana hoe ahoana ny fomba hahatongavantsika any amin'ny ratification io, fa soa izany no antony tsy mahatonga ny karama farany ambany eto amintsika tena zara raha hoe misy ny fisondrotan-karama. Manarakarak'izay moa izany dia nampahafantarina tao koa ny hoe misy fondation anankiray Wedge Indicateur izay miara-miasa amin'ny syndicat USAM sy Sekrima, ary avy amin'ny alalan'io izay no fanadihadiana atao izany misy programan'asa ataon'ny Wedge Indicateur ka ny tamin'ity izany dia izay hoe niresahana momba ny hoe salaire minimum, dia nazavaina tamin'ny olona tonga nanatrika an'ilay conférence ny momba an'ilay sita izay ampiasain'ny Sekrima sy ny USAM ahafahana mahafantatra ny karama farany ambany manerana ny firenena rehetra izay miara-miasa amin'ny Wedge Indicateur. Izay ngamba ny lalana anankiray ahafahana misokatra izany, mampisokatra ny mason'ny mpiasa eto Madagasikara, ahafahana mitady ny salaire minimum ho tsaratsara kokoa rehefa mahafantatra hoe ohatry ny ahoana ny salaire minimum any amin'ny toerana rehetra any, any amin'ny firenena hafa rehetra any, manao ahoana raha par rapport an'izay ny an'ny eto mpiasa eto Madagasikara.